Ny fiantran'Andriamanitra tsy hay rehefizina. Indre ny alalin'ny fitiavana tokoa ka izy ny marefy izany, na ny sakany, na ny alavany, na ny avany, na ny alaliny, izany mahandriamanitra anao indrindra. Miseho aminao ry Jesosy ty indrindra, mato anay tokoa, izay tsy mendrika noho ny tsy fahamarinanay. Misaotra anao izay fa nataonao mendrika anatinanao, izay tsirairay avy amin'ity ora ity. Ataovy manatrika tokoa ny voninahitro dia ny fitiavanao. Ataovy manatrika ny fahamasinanao dia ny voninahitro. Ataovy manatrika ny fahamarinanao dia ny teninao izay fahamarinana hamasina ny olonao hanadio azy ary hamelona azy indrindraindrindra amin'ny lalan'ny fahamarinana ho fiainana dia fiainana mandrakizay ny fiainan'ny fanjakan'Andriamanitra. Andriamanitra eo aminy, ao aminy ary momba azy. Misaotra anao amin'ny afatra nampitondrainao ny mpanomponao. Tsy andalo aminay nizy ihany ka dia aoreno zany amin'ny lalan'ny fampianarana izay mbola raisinay avy amin'ny fandrombonao. Amin'ny anaranao ry Jesosy tia indrindra ary tia amin'ny fitiavana mandrakizay. Amen. Miarabantsika amin'ny anaran'i Jesosy ary toizitsika avy hatrany ny tenin'Andriamanitra. Izany dia araka ny voasoratra ao amin'ny epistily voalohany nosoratan'i Jaona. Dia ny toko faharoa ka horaisitsika amin'izany ny andininy voalohany sy ny faharoa. Mivaky toy izao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo manao hoe anaka izany zavatra izany no nosoratako aminareo mba tsy hanotanareo. Ary raha misy manota dia manana solo vava ao amin'ny ray isika dia Jesosy Kristy ilay marina. Ary izy no avitra no ny fahotantsika ary tsy noho ny antsika ihany fa noho ny an'izao tontolo izao koa. Zavatra lehibe izany. Nandritra zao herinandro zao dia mikasika amin'ny hoe fanavotana aina no antom-resakitsika teto. Ary fotoka hevi-dehibe mpanjinina amin'izany dia ny hoe matoki ny fanavotan'Andriamanitra. Araka izay novakitsika teto ary efa raintsika tamin'ny toriteny voalohany dia ny hoe azo antoka indrindra io fanavotana io ary tsy mba voafetra n'inona na iza na iza io fanavotana izay nataon'Andriamanitra ka dia tokony hinona tokoa. Dia ny hafa dia hoe azaferanao amin'ny tsy finoanao ny fanavotan'Andriamanitra satria nataony ho anao zany ary nomeno zany dia nomeno feno, nomeno tanteraka ary nomeno haritra mandrakizay. Ka iza no tokony avotana tokoa? Tsy iza fa isika mpanota. Ny mpanota izay mendrika ny oelohany ho faty no niota. Tsy mazavatra tsara zany hoe manota fa miteraka fahafatesana. Izay ny tambony ota. Fahasimbana fahafatesana. Ny mendrika oelohana dia izay ny mpanao ratsy dia ny mpanota zany satria halan'Andriamanitra ny ota fandrafina azy ny ota. Ka tsy henoin'Andriamanitra ny vavaka izay ataon'ny mpanota ho izany apôstôly. Tsy manana anjara ao amin'ny fanjakana ary tsy ho tafiditra ao mihitsy ny mpanota. Any ivelany ny mpanota. Raha fintinina voalaza amin'ny apokalipsy 2:25-20. Ka raha lazaina tsotra raha zoina araka ny lalàn'Andriamanitra fa atsoina tanteraka
zay ny fahotana. Fantikana tanteraka na lalàn'Andriamanitra, zay ny fahotana. Fandavana sy fiantsinan'Andriamanitra ny fahotana ka miendrika ny fandringanana, zay no anjara sahazan'ny mpanota. Tsy misy raisana, tsy misy fihavanana amin'ny Andriamanitra. Zao kosa nefa ny zava-mahagaga zay tena isaorantsika an'Andriamanitra dia ny famorampony amintsika. Ahoan'izany dia nisy ono ho antsika sanatritsy ny andringana antsika noho ny fahotantsika, noho ny fahadosoantsika. Fa ny hamonjy antsika kosa ho afaka amin'ny fahotantsika mba ho velona isika. Tsy sitraka ho izy ny afatesan'ny ratsy fanahinany mahafaty azy fahotana. Dia hoy Jesosy fa Andriamanitra tsy naniraka ny zanaka, izy tena ny zany. Ho amin'izao tontolo izao hanameloko izao tontolo izao fa mba hamonjeny izao tontolo izao. Jaona toko fahatelo zany, andininy fafito ambin'ny folo. Ka Kristy izy tokoa ny maty ho an'ny mpanota ho avitra ho azy, dia nitsangana ho azy izy, zany hoe ho azy ho fanamarinana azy ary tena nangana azy. Zany ho asa-panavotana zay nataon'Andriamanitra ary nataony maimaimpona ho fanamarinana antsika mpanota, ho fananganana antsika ho zanaka iny, ho fanavaozana ny fiainantsika ho araka ny fiainan'Andriamanitra. Rehefa zany zao natitsika mamantatra ny fanavotana nataon'i Jesosy, satria nataony ho asy ho anao zany, fanomezan'Andriamanitra iny. Miaraka amin'izany dia tsy azotsika atao ny mametra ny fiasan'ny fanavotan'Andriamanitra arak'izay itiavantsika azy, satria feno tanteraka ary maharitra mandrak'izay ny fanavotany. Ary ny fahatelo dia hoe azaferana ny fitoriana ity fanavotan'Andriamanitra ity fa ambarao ny olona rehetra mba ho avitra arak'izay azo atao ny olona rehetra. Fa Jesosy Kristy ny ten'Andriamanitra amin'ity andro ity no avitra noho ny fahotantsika, ary tsy noho ny antsika ihany fa noho ny an'izao tontolo izao koa tsy voafetra izany. Arak'izany dia misy ro lafin-kevin-dehibe zay tokony ho banjinitsika amin'ity perikôpa androany ity. Voalohany dia momba ny fanavotana, raisika amin'ny ankapobeny izy, inona no hevitry ny fanavotana sy ny antony ilana izany. Inona ny lanja ny fanavotana sy mety ho vokatra zany amin'ny fiainan'ny olona ny ankapobeny zany. Faharoa, ny fanavotana nataon'i Jesosy manokana tokoa izy ity, ka inona no tena heviny, inona no mampanokana azy, ary inona ny toerana zay misy azy ka tokony handraisantsika azy koa. Ny toerana mantsy dia ny sata na ny lanja na ny alehibe zay omen'Andriamanitra azy, satria tsy manam-paharoa ty fanavotana ity. Ahoana no handraisantsika izany? Ary ny fahatelo dia hoe ahoana ny amin'ny tiaben'ny ty fanavotana zay nataon'i Jesosy. Fomba ahoana no handraisana azy tokoa sy tokony heverana azy. Fomba ahoana no tokony hiainana ty fanavotana ity amin'ny fiainantsika andavanandro, amin'izay tena mahatery antsika, amin'ny atsika, amin'ny ankaterena zay misy antsika. Dia ahoana rehefa zany raha nandray io fanavotana io zasenao no anambarana azy, ampahafantarana azy koa any afany hoe efa tonga tokoa mpanavitra antsika dia Jesosy Kristy tenin'Andriamanitra tonga hanofoka nonona teto amintsika. Andeha roesana vetivetiny amin'ny hoe ny fanavotana amin'ny ankapobeny. Inona ny heviny, inona ny antony ilana azy. Mila fanavotana na avitra, raha finteny izy dia zay latsaka ankaterena fitenitsika zany, zany hoe zay voatolotra ho amin'ny fahafatesana, zay izy rehefa mpangoina, zay voatolotra ho amin'ny fahafatesana. Ka misy fanamarihana tsara ataontsika, satria misy fitenitsika zay mifandraika amin'ity fanavotana ity, ary avao misoratra masina ihany. Roa izy ireo, teny hoe ny fanafahana. Taka ny ten'Andriamanitra milaza hoe efa natsoina ho amin'ny fahafahana nareo. Na Jesosy milaza hoe raha ny zanaka no hahafaka anareo izy dia ho afaka tokoa ianareo. Ary ny anankiray raha teo dia ny famonjena. Inona no iraisan'ireo amin'ny fanavotana, amin'ny antoninina no ampiasana reo tenireo. Zao no ilazantsika azy mba mora fandraisan-kevitra. Ny fanavotana no azo lazaina hoe reniny sy fototra ny orena ny asa-pamonjen'Andriamanitra rehetra ninona endrika zay ilazana azy. Ary zany mazava lehibe, ny loha hevi-dehibe amin'ity herinandro ity indrindra tamin'ity andro ity arak'izay faretsika. Jesosy Kristy no ho avitra. Ka ny avitra orisitsika dia ho an'ny mpanota io. Ny mpanota voalohany, babo, andevo, amin'ny olo zany, voafatotro ary ampahorin'ny devolo rahateo, ka mila fanafahana.
dia tahaka mosesy zay ny rahan'Andriamanitra hanafaka ny zanak'Israely amin'ny ziban'ny faharotany Egipta izany Exodus 7 endriky iray ny fanavotana zany io dia ny fanafahana eto dia firenena manaraka izany ny mpanota zay tratro ny fahadisoany ary tena diso izy teraka tamin'ny ota ka raha diso izy dia inona no ilaina fanamarinana efa menana keliko ho afaka amin'ny fahadiso-kevitra zay le andro ny tsy fahalalana dia tahaka an'le lalam-pamorehetra zay nivavaka nanao hoe Andriamanitra ô mamindrafo amiko mpanota andeha tratra izy mahatsiaro zany fa feno tsy fahamarinana feno fahadisoana izy manaraka izany ny mpanota meloka dia mila famitsoran-keloka zavaloatra zany tahaka an' Jesosy teo amin'ny hazo fijaliana satria tsy ny mpanota nanafaka ny tenany amin'ny famelohana no ny ota inany tombavaka zay nataon'ny tompo raha eo mamela ny elony fa tsy fantany izay ataony manaraka izany ny mpanota lavo sy ny etry no ny fahontana raha teo sy ny fampietrena vokatra zany dia mila fanarenana indray izy mila fananganana izy na lany devolo tafy izy ny amazanak'Andriamanitra azy dia tahaka nataony tamin'ny Adama sy Eva zany fahalalana tafy ny tena nataon'ny devolo tao fantatritsika tsy hoe niditra avy hatrany ny fahoriana raha niteraka ianao na hoe ny atsemboana raha iasy ianao fa ny fanalana tafy ny voalohany na tsy aro teny Adama sy Eva fa tsy nisy fitafiana intsony izy dia niafina an'Andriamanitra izy ka ilaina ny manangana indray ny olona nalana tafy amin'ny teny frantsay moa dia io latao hoe réhabilitation dans ses droits amin'ny zoma olona azy dia tahaka ny le kapiteny anankiray Zeus izy dia nahetry Dreyfus zany nareo tanora afaka hikariko an'izany malana an'izany fa amin'ny ten'Andriamanitra dia tahaka n'ilay zanak'Adala niala tamin'ny rainy izy dia ina ny afarany mpiandry kisoa ary tsy vitan'izay fa ny haniny kisoa no nataony sakafony dia niverina ny sainy dia mba manina izy fa raha manina izy dia hoe dia ny mpiasa ana mpanompo any amin'ny raika izy mihinana tsara lavitra no iza dia hiverina indray zany hoe raha sitrapony ray dia mba arenina indray ny fiainako efa lavo to amin'ny ota ny mpanota raha teo dia maty no ny fahontana ary raha maty izy dia mila famelomana eo anao iny teny Jesosy ataontsika tononkira amin'ny hira fa fotry dimanjato zany Jesosy ny amarinanao ny maty hareny feo dia ho velona iana avy amin'ny fahasan'ny fahafatesany indray misy azy hiditra amin'ny fanjakan'Andriamanitra be voninahitra andova fiainana mandrakizay manaraka izany mpanota very lalana izy tahaka ny ondro very dia mibara reo tsonaina ho izy mafaka monjy ahy voaviravirany fahavalo miatrika fahafatesana mila famonjena izy rehefa nitady amiravira ny fahavalo dia anao mpanao salamo tonombavaka nataony afao Andriamanitra ampanao ratsy ary vonjeo aho amin'ny mpandatsatra ohatra ray ihany io ny fitarainany Davida dia nisandro voninahitra fa mafahavalo nefa izao tamin'izany rehetra zany dia nahatoky ny mpanavotra azy izy na dia mandeha mamaky ny losa ariko ny fahafatesana izy dia tsy atahotra ny loza fa ianao no amiko momba ary ny farany dia ny mpanota zay maloto sy voampetiny ny ota mila inona izy fa nadiovana dia tahaka n'ilay boka na raha rioditra nangataka ny taloha tamin'i Jesosy raha mety ianao dia masitra anahy dia anao i Jesosy taminy mety aho izy madiova ianao ka reo hevitra rehetra reo fanafahana fanamarinana famitsoran-keloka fanarenana famelomana famonjena ireo no voaravina ao amin'ny atao hoe fanavotana anareo varim-panafody dia tahaka ny hoe fanafody générika inona ny fanafody générika ao anatin'iny dia misy hery samihafa zay mety ahasahana fitsaboana aretina samihafa zay izy raha lazaina ka voafony ty fanavotany ty ao avokoa reo atao hoe FDB fito reo dia milaza ny fahafenon'ny asa mpamonjena zay nataon'i Jesosy zany atao hoe fanavotana amin'ny lafiny rehetra zany asa nataony zany amin'ny antony sarotra rehetra manahirana tsy misy zay tsy nafagnan'i Jesosy satria tsy misy tsy ilantsika azy hamonjy atsika dia araky nylazan'i Jesosy ny tenany aonao izy izany mpiandro tsara manolotra ny ainy amonjy ny ondry tsy mba mitsitsy zay rehetra ananany hatramin'ny ainy ka maro tokoa reo antony zay rahantsika mpamonjy hanavotra antsika ray mahatonga ny hoe Jesosy no mpamonjy no mpanavotra dia izy afaka hanao tokoa asa mahagaga ho antsika
ahoana no hoe asa mahagaga zay ny mahafanavotana azy zany hoe raha maolona atsika dia tsy misy na hery na fahefana na famindrena na zo afaka hanavitra ny tenantsika mazava tsara zay mila mpamonjy mpanavitra antsika isika zay le hoe mesin'Andriamanitra voaositra na Kristin'Andriamanitra mba hitondra famonjena ka asa mahagaga ny fanavotana ry avako toy ny hoe avy amin'izay tsy misy mataon'Andriamanitra hoe misy any mety hitepitepy zao ianao mipetraka eo dia mieritreritra ahoana no afaka fa ohatra ny rindrombe zay tsy azo idivirana tsy hidirana tsy hita zay anisorana azy amin'izany mahatery zany indrindra no ilana mpanavitra ka voasaka ny rindrina ve Jesosy saotra ny tompo isika tsy voasangana rindrina izy ho aza sakanana izy iseho amin'ny heriny misy enina dia tiry zany mahazoatsika ny lalantsika na mavesatra indrindra ny entatsika toy hoe tsy afaka miantsokory dia aonao izy tsy mbola miantsokory ianao dia efa mamaly any valy tenin'Andriamanitra amin'izany tokoa dia niafaka atsika nafaka avy amin'ny ady sarotra sy ny toeram-pahafatesana toy ny olona von'ny aretina tsy azo tranona zany ka dia miandro ny fotoana zay alasanana fotsiny sisa na koa olona miakitra ny mandrakizay dia ianao natao miantso mpanompon'Andriamanitra mba hanome ny tena mandrahan'i Kristy mba azony toky fa ho voavonjy izy hiditra ho amin'ny fiainana mandrakizay miaraka amin'izany dia hanafaka tokoa avy amin'izay fangayaizana koa vokatry ny fampietrena sy ny fahafamboninahitra no ny antony maro samihafa nitranga tao amin'ny fiainanao ohatra vehivavy nariany ny vadiny maditra fampietrena nge zany anika le vady kely ery zay tsy izy indray no mety ny mirehare ary indraiky ny tonga mirehare aminao manisakisaka ny tokantranonao fa nafahana voninahitra izy zany na koa hanafaka va fangayaizana eo amin'ny ivon'ny firenena mihitsy veriny fiandriana no maizy azy hoe souveraineté nationale dia tahaka ny tamin'ny fotoana fanjanahan-tamina roatsika zany tsy lavitra ny fanandevozana angerena zany hoe fanaovana olona ontsinitsinina ary ny farany dia ny hanafaka tokoa avy amin'ny fanotrana sy ny fahoriana na ny fampahoriana zay tsy zaka nefa maharitra tondrotsika etondray ny zanak'Israely tany Egipta nitaraina tamin'Andriamanitra dia rehefa ren'ny tompony fitaraina nitany fahoriny naniraka ny Mosesy na koa izy ireo nitaraina tamin'ny fahoriny tao anatin'ny fahoriny tany Babilôna dia nanangana mpanavitra ho azy ny tompo dia tsy iza fa Kirosy mpanjaka persianina tsy Jiosikory fa Kirosy toy ny hoe vahiny dia tena nanafaka azy tokoa any amin'ny Isaia 1:7 zany raha akapokotsika ny votoatin-kevitra ny asa mpanavotana dia ny hoe fanafana avy amin'ny fatoro sy ny geja samihafa na inona dia ny fananganana avy amin'ny fahafatesana sy ny fahalovana mba ho velona indray zay maty ary ny fahatelo fameno am'ireo dia ny fanavoazana ny fiainana fanavoazam-piainana lalina izy sy manontolo ho famerenana ny rosy voninahitra tanteraka araka ny tenin'Andriamanitra hoe izany fananganana ny tena amin'ny maty ary fananganana tsy le hoe ara-batana ihany fa le tena maolona anao ny voninahitra ao ny zonao ny fahafahanao ary zay no nanganan'Andriamanitra anao ho zanany handova sy ny tany levina fa handova an'Andriamanitra ho avana be nge zany izay natao hoe fanavotana rehefa zany dia tarina no saitsika hijery akaiky tokoa na fanavotana zay nataon'i Jesosy ho aniza ny fanavotana zay nataony ina indrindra ny hevitra io fanavotanan'i Jesosy io ary ina ny lanjany sy toerana zay tokony ometsika ny fanavotana nataony ny fanontaniana voalohany dia mazava loatra ny valiny hoe ho aniza ho an'ny mpanota ho ay mpanota fa maty tokoa Kristy ho avitra ho an'ny mpanota ary ny foto-kevitra zay iorena ny fanavotana araka izany dia ny hoe ny ahatonga famelana ny heloka zay ny famelan-keloka ka mboasoratra hoe fa samy fananota izy rehetritsika rehetra zany ka tsy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra nefa hamarinina maimaimpona amin'ny fahasoavany dia ny famoram-pony zany no ny fanavotana zay ao amin'ny Kristy Jesosy Romanina 7 zany 4:20 satria misy ny asan'ny ota ilana fanavotana ina no asan'ny ota fahasimbana ny vokany sy fahafatesana zay mamafy an'ny nofo ny Paoly dia hitsinja fahasimbana avy amin'ny nofo fa fahafatesana no tambiny ota mazava zany miaraka amin'izany dia mampisaraka antsika olombelona amin'Andriamanitra zay naharentsika
ka dia nesorony Jehovahandriamanitra tamin'ny Saidena da maseva hiasa an-tany zay nanalana azy fa efa noroahiny ny olona zany hoe tsy manana ny voninahiny intsony dia anterina tokoa zany aty amin'ny Isaia 7:20 anao in Jehovahandriamanitra tsy foy ny sandroka ka tsy avontsy tsy lali dalova ny sofika ka tsy are fa ny heriko areo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy mihaino izy. Ary ny fahatelo ny asan'ny ota dia ny manakana sy manafona ny fahasoavan'Andriamanitra. Hoy ny soratra masina ny heliko areo no nampiala ny fahasoavan'Andriamanitra ary ny fahotanareo no misakana ny soa tsy ho azonareo. Fananarany Jeremia mpamina ny Israely io maditra mihodina mivadiky n'Andriamanitra ny fanekeny sy ny famonjena azy. Jeremia 5:5 ka mety misy ve anton'izay mampiavaka tokoa ny asa fanavotana zay nataon'i Jesosy amin'ny hafa. Inona ny tena hevitra finosiny hoe fanavotana ao amin'ny soratra masina. Valina dia satria nataon'Andriamanitra ho an'ny mpanota ny fanavotana dia midika ho fividianana, fanadiovana, fananganana. Fampianarana moa tena ataontsika io fampiorenana. Fividianana, fanadiovana, fananganana. Hoy ny fanambarany hevitra ny soratra masina ny amin'ny fanavotana ny mpanota. Novidiana ny mpanota satria andevon'ny ota izy. Nodiovina ny mpanota satria maloto noho ny fahotana ary maloto ny fahotana. Ary ny velomina indray ny mpanota satria maty tao amin'ny ota izy ary maty ny ota. Arak'izany dia novidian'i Jesosy tokoa isika tamin'ny rano. Misoratra hoe saika diovina amin'ny raha avokoa ny zavatra rehetra ny teny ao amin'ny Hébreux 7 zany ny 2:20 araka ny lalàna io. Fa raha tsy misy raha lasaka dia tsy misy famenana keliko. Zay le fomba hatrany amin'ny testamenta taloha. Dia zany mbola ataon'ny mpanompo sampy izay tsy te hino an'i Jesosy dia ranakoo no alatsany. Dia anafaka anao ve ny ranakoo? Dia anao zay le tsy fahalalana ary tiofinavana tsy alala. Na koa ny ranompo mazava aloha ka ny lohan'ny omby ngamba mazava fa ny fombola tena maizina ny tsy fahalalana. Dia ho Jesosy fa ity no rako dia ny amin'ny fanekena zay alatsaka ho an'ny maro ho famelan'ny keliko. Retsika mandrakarivo zany rehefa hiatrika ny fanasan'ny tompo. Manarak'izay nodiovin' Jesosy Kristy tamin'ny rano tokoa isika. Fa raha mandeha amin'ny mazava tsika tahaka azy eo amin'ny mazava hoy Jean apôstôly dia manana firaisana isika aminy zany. Ary ny ran'ny Jesosy zany no manadio antsika ho afaka amin'ny ota rehetra. Jaona 1:7 zany. Ary ny farany dia novelomin'ny Kristy tamin'ny rano isika avy tamin'ny fahafatesana ho amin'ny fiainana. Araka ny teny Jesosy manao hoe izay mihinana ny nofoko sy misotro ny rako izy no manana fiainana mandrakizay. Ary zaho manangana azy amin'ny andro farany. Jaona 5:5. Amin'ireo rehetra ireo dia ny fambelan-keliko zany hoe fanamarinana ay mpanota no fototra mame ireo. Zany hoe ny fividianana ahy ho an'Andriamanitra, ny fanadiovana tamin'ny rano Kristy ary ny famelomana satria tsy mpanota intsony aho na tsy manana hota intsony noho Jesosy avotra ho aho. Ary raha misy aza hota hoy Jaona deo navakitsika teo manana solovava eo atrehan'ny ray ary solovava mahatoky sy marina tsarovo zany. Raha mety hampanganao na ningotranao ny asa ratsy na ny fahasoana mety nataontsika eo izy raha manaiky ny fifona nataon'i Jesosy ho azy satria mpisorona be mifona ho antsika mpanota izy. Manandanja tokoa ny fanavotana zay nataon'i Jesosy. Feno sy tanteraka izy. Ao no lazana an'izany mba iry indrindra ary tsy manam-paharoa. Tsy mba nitondra rano nosy lasy zanak'omby Jesosy ho izy. Fa raha nizany nentiny raha ny tenany. Raha ny tenany zay masina indrindra. Raha masina io. Dia aniditra indray mandeha ho any amin'ny fitoerana masina ka nahazo fanavotana mandrakizay. Nahazo fanavotana mandrakizay. Ho an'izy zay, ho antsika zay. Ho azo anao. Manarak'izany dia miantoka ny fanekena amin'Andriamanitra sy ny teny fisasam-pandovana tsy hiova ty fanavotana nataon'i Jesosy ty. Zany hoe isika vita fanekena aminy. Ary rehefa vita fanekena aminy ray antoko aminy dia omeny teny fikasana andova azo taina mandrakizay. Araka mivoasoratra amin'ny Hébreux 7:20. Noho izany ozy izy dia mpanalana Jesosy amin'ny fanekena vaovao na fanekena zay no avoazon'Andriamanitra amintsika olona.
rehefa niakitra fahafatesana ho fanavotana amin'ny fahotana atao tamin'ny fanekena voalohany zany hoe nisy ireo didy folo nefa tsy nanaraka trano isika mba azon'izay vao antso isika zany ny teny fikasana dia ny lova mandrakizay ny fanjakan'Andriamanitra mandrakizay ny fiainana mandrakizay amin'Andriamanitra ny voninahitran'Andriamanitra zay tsy mety levina mandrakizay zany ny lova ho asy ianao ary ny fahatelo nanjany fanavotana ataon'i Jesosy dia tsy mba voafetrany toerana tokoa izy na voafetrany fotoana na voafetrany antoninninna fa amin'izany rehetra izany antsoa iaho zay le teny hoe antsoa iaho fa manakarepanavotana ho asy ianao ny tompo ary tsy mizata avan'olona na mijery sokajin'olona fa ho an'ny rehetra izy mahenitra zao rehetra zao fa ny tany misoratra masina dia hoentika ny fahalalana an' Jehovah ray mpanavotra azy tahaka ny anaronany rano ny fanamban'ny ranomasina satria fantatr'Andriamanitra fa mila mpanavotra mila fanavotana sika rehetra Isaia 3:7 araka izany nde ho fantohantsika lamina koa ny amin'ny asa mpanavotana zay nataon'i Jesosy azo itsika amin'izany ny teny zay nomena antsika azo antoka loatra hoe izy no avotra noho ny fahotantsika Jesosy zany ary tsy noho ny antsika ihany fa noho ny andro zao tontolo zao koa zahina lehibe zany ka ina tokoa no ambaran'izany na amin'Andriamanitra ny amin'ny toetran'Andriamanitra ny amin'ny fon'Andriamanitra ny amin'ny fikasan'Andriamanitra ho antsika dia hoe mahenika ite ny fitiavana voalohany ny teny io dia manambara ny fitiavan'Andriamanitra lehibe tsy arefesina tokoa tsy voafetra hoe ho an'ny jiosina ny Israely ihany fa ho an'ny olona rehetra toy izao ny tiavan'Andriamanitra izao tontolo izao nomeno ho antsika rehetra meno ho ahy meno ho anao ny zanany lay tokana mba tsy ho very za sy anao raha mino azy fa hanana fiainana mandrakizay teny fitiavana afatra ny fitiavan'Andriamanitra io teny io manaraka izany teny maneho indrindra koa ny fahamasinan'Andriamanitra fa raha tia izy nefa tsy manana fahefana hanangana avy amin'ny fahalovana dia tsisy avotra ho vita zay ny mahatonga ny hoe zay fahefan'Andriamanitra zay dia noho ny fahamasinany na ao amin'ny fahamasinany indrindra fa to ary tsy misy zay tsy ho to zany hoe zay sakanana fa tsy maintsy tanteraka ny teny rehetra hahatonga fanavotana ho sy anao ary ny fototra lehibe amin'izany amin'ny hoe ny fiasa ny fahamasinan'Andriamanitra dia ny tenin'Andriamanitra zany momba ny herin'ny fanahy masina dia izy mandevona ny fahalovana noho ny ota zay le lazaina amin'ny Hebreo hoe asa maty raha ny Kristy io izay le raha-panavotana no manadio afaka amin'ny asa maty rehetra inona atao hoe asa maty dia tsy mahavelona moarabaky teny zany hoenao hoe adi-tsainy zany sorotsoro-piainany zany zavatra mitambesatra any anaty zany ilazaina hoe stress amin'ny andro ankehitriny fa ny tena asa maty dia ny tsy finoana zay tsy mahatonga finoana ny finoantsika no azotsika mifandray amin'Andriamanitra ary mandray feno ny fahasoavan'Andriamanitra dia ny fanavotany indrindra zany ka okotsika tsisy hanana indrindra amin'ity andro ity zavatra rehetra natao teto hatramin'ny fanombona ka hatramin'ny famarana dia fanavotana ho anao io ary feno noho ny tenin'Andriamanitra zay manambara zany ka raiso amin'ny fahafenoana izy ary farany ny teny hoe Jesosy no avotra noho ny fahotantsika ary tsy noho ny antsika ihany fa noho ny an'izao tontolo zao koa dia teny manambara indrindra ny fiandrianan'Andriamanitra amin'ny mahatongo azy tsy fanavotana nataony tanan'olombelona mahavotra antsika olombelona fa ny fanavotana zay ataon'Andriamanitra irery any ka tsy misy maharefy ty fanavotana ity tsy misy raha teo mahasakana satria asan'Andriamanitra zany ary asan'Andriamanitra midadasika indrindra zay mahay mitsinjo ny olona tsirairay amin'ny lafim-piainany rehetra hatramin'ny atsipiraim-piainany rehetra zay le hoe ankino amin'i Jehovah ny lalanao ary matokoy azy amin'ny alehanao izy fa ataonao tanteraka izany zay ataonao tanteraka izany satria tompo izy zao rehetra zao an Jehovah ny tany sy zay rehetra eo aminy zao rehetra izao sy ny mponina eo aminy ary izy tsy mitsitsy zay aso zay mitady azy ary ty azy araka izany dia tonga tamin'izao nampanambatisa tokoa ny fanambarana ny fanahy masina ny amin'i Jesosy mpanavotra zay nampirobavo azy teny raha nanondro an'i Jesosy indro ny zanak'ondro ny Andriamanitra zay manaisotra ny fahotany zao tontolo zao
zao mahatonga voalohany 5:20 io no asa-panavotana indro ny zanak'ondron'Andriamanitra zay manahifitra ny fahotany zao tontolo zao. Ny tsy mahafaka ny fahotan'ny mpanota dia satria mazana rity izany, ao ny tsy fampian'ny fahalalana, ao koa ny tsy tia halala. Fa misy zavatra tiany dia zao tsy manaiky fahota mahafaty ny ota zay velomany. Zatra mpangalatra izy hatra dia iny ny fivelomako, zatra mandainy izy haratsy zany tsy tafavoaka. Nefa mahafaty ary efa matsady izy satria aiza nisy fitahin'Andriamanitra ho azonao any amin'izany. Andriamanitra tsy momba ny mpanota aniza aniza, leo azavo zany, iza nombany tsy mino azy matahotra azy ary vonany hanompo azy sy ny namany. Zay manompo an'Andriamanitra amin'ny fahamarinana sy ny namany amin'ny fitiavany, izy no tahin'Andriamanitra sy angasitrahany. Manaraka zany ny hevitry ny amin'ny hoe ny fanavotan'i Jesosy Kristy, io teny io zany. Ary amin'ny lafiny ny fifandraisantsika amin'Andriamanitra dia midika voalohany fisoloana voina, zany hoe fanaterana fanatitra no ny ota. Io lay lazaina hoe fanatim-panonerana. Onitra zany atao satria ny fahadisoana atao, sy famelona atao. Indray amintsika moa zany dia misy amin'ireny dinam-pokon'olona ireny dia hoe manolotra omby ianao, ohatra zany, na manao asa tanana ianao, maimaimpona ho valin'ny na ho setrin'ny na ho tambon'ny fahadisoana zay natao. Dia hoy ny voalaza ny soratra masina fa rehefa nentim-pisorona be niditra ho amin'ny toerana masina ho fanatitra noho ny ota ny lany bibo izy dia nidorana teny ivelan'ny toby ny fatiny. Zao Jesosy Kristy zanak'ondry kosa dia nentina arak'izany ho vonoina ho antsika. Zany hoe famantarana fanambarana lay tena izy ro zavatra rehetra zay natao mba hahazoana famelan-keloka amin'Andriamanitra. Dia nanaiky tokoa Jesosy hoentina vonoina toy ny ondry izy ho izy. Isaia 3:7 zany nentina ho vonoina. Ina ny antony? Satria ny fanatitra hodorona sy ny fanatitra noho ny ota tsy sitraka Andriamanitra. Ondry zany izy manorotra hoe zao mavo ny fanatitra atao, ary fantatsika fa maro ro karazam-panatitra zao. Fanatitra manompofona, fanatitra famelan-keloka, fanatim-pihavanana, zany avy ny hitany. Kanefa tsy sitraka Andriamanitra. Ina ny antony fanatitra ve ny tsy mety? Tsy mety tsara dia tsara. Fa inona no antony tsy ankasitran'Andriamanitra fanatitra reo? Dia ny fon'ny olona. Ity fireneny ity manaja ary mahay manaja, mahay mivavaka, mety mahay mitory-teny, mety mahay miakatra polopitra sy ny sisa sy ny sisa. Fa ny fony kosa ho izy lavitra. Dia ao anao i Jesosy inty aho tonga anao ny sitraponao Andriamanitra. Jesosy lay marina, zanak'ondry tsy misy pentina ka angasitrahan'Andriamanitra. Manaraka izany ny asa zay ataon'i Jesosy amin'ny fanavotany dia fampantoniana ny fahatezeran'Andriamanitra. Ny faharapon'Andriamanitra tokoa nge miaro antsika tsy ho ringany. Raha azo lohazaina izy moa tsy niteny zany raha ty Madagasikara ty ka tsisy tena hoe vavaka matanjaka. Efa potika mihoatra lavitra ny mizao ao ko ho fantatritsika izany. Satria ao ny famorampon'Andriamanitra, kanefa noho ny fihosenany ty fireneny ty amin'ny Andriamanitra izy no fiondrainy amin'ny sampy afalan'ny Andriamanitra avy eo ampalahelo azy. Ary avy amin'ny alahelo dia miteraka ny fahatezerana akaiky izany. Ka ilaina ny siny ny fanatitra ho avotro dia fampitonena ny fahatezerana sy fanamarinana mandren'Andriamanitra. Fa Andriamanitra tsy nanendry antsika amin'ny fahatezerana hoy Paoly amin'ny Tesalonianina, fa mba miazontsika famonjena amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Fa nisorana ny fanameloana, ny sorony teo sy ny teny miampangatsika, zany hoe mahatonga ny hitsaran'Andriamanitra zany fanameloana mihitsy. Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika. Fa fony mbola mpanondry sika hoy Paoly dia maty hamonjy antsika Kristy. Komanky aza ny hamonjeny antsika ho afaka amin'ny fahatezerana ankehitriny rehefa no amarinina tamin'ny ranisika. Tahaka ny tamin'ny Egypta fehizay, zay nasiana n'ilay marika ny amin'ny raha zany atao hoe tahaka ny tanam-bokovoko dia lalovan'ny anjely. Fa ny sisa kosa dia voaringana. Mazava tsara ny amin'izany. Ary ny farany ny asan'ny fanavotana amin'ny tenin'Andriamanitra io dia ny fampihavanana antsika amin'Andriamanitra ka anaovany fanekena amintsika. Dia araka voasoratra hoe ary Andriamanitra ny fiadanana zay nitondra an' Jesosy tompontsika mpiandry ondro lehibe hiala amin'ny maty
izy no mitondra ny rano fanekena mandrak'izay. Tsarovo zany na mety isy ary fotoana miana antsika dia ao no ten'Andriamanitra. Raha tsy matoky azy sika ho izy mbola matoky azy satria tsy afaka mandà. Ny tenany izy efa latsaka ny rany ary io rano io dia ho ay mpanota. Ny anjarako amin'izay fotoana izay dia miverina aminy. Ao anaty koa ny asan'ny fanavotana amin'ny fiainam-panahiny olona tsirairay avy. Ny fanavotana izay tena mikendry ny fihavanana amin'Andriamanitra na ny fampihavanana Andriamanitra antsika aminy dia miasa hatonga voalohany ny fanavaozana ny fiainantsika. Fantatrareo fa tsy zavatra mety ho simba hoy Petera. Tahaka ny volafotsy sy ny volamena no nanavotana anareo tamin'ny fitondran-tena adala. Izay azonareo tamin'ny entin-drazana nisan'izany ty fanompontsampy ty. Fa ny rano sy ny Kristy toy ny rano zanak'omby tsy misy tsilema ary tsy misy pentipentina. Zany nanavotana anareo sarobidy indrindra ary tsy misy faharoa. Manarak'izany dia fahatonen'ny eritreritrao sy ny hanananao fiadanam-po. Zay rehefa niraisinao ny fanavotana amin'ny famenan-keloka. Fa ny rano nosolahy sy ny rano ompolahy ny laveny mbatodromy vavy fafy amin'ny izay voaloto, izay ny manamasina hatramin'ny fanadiovana ny nofo. Zay ny voalaza amin'ny Petera 7 io, zay ny Testamenta taloha. Mainka fa ny ranon'i Kristy izy izay nanatitra ny tenany tsy manatsino amin'Andriamanitra tamin'ny alalan'ny fanahy masina mandrakizay zany. Ny ranon'i Kristy no hahadino sy eritreretanareo ho afaka amin'ny asa maty mba nomponareo an'Andriamanitra velona. Diovina ilay fieritreretana satria tsy misy fiadanana. Ao no ny teny soratra masina, tsy misy fiadanana ho an'ny ratsy fanahy. Zay ange ny aretina mikikasy anao eo ao anaty eo e. Aza ny akaikinao no mena lozo. Sanatria zany natapatapainao fa ao koa ho vita fihavanana izasy anao amin'ilay andrin'ny fiadanana dia ny tompo zany. Ary ny asa ny fanavotana fahatelo dia izao ny hanomezan'Andriamanitra finoana marina dia fatokina izay tsy miontsina tsy miozongozona. Aoka isika anatona amin'ny fo marina. Fatokina be avy amin'ny finoana ny tenin'Andriamanitra manana fo voadio voavela heliko zany ho afaka amin'ny fieritreretana ratsy sy tena voasasa tamin'ny rano madio dia ny rano Kristy nanadio antsika amin'ny tsy famarina rehetra ary ny tenin'Andriamanitra na soratra masina izay manamasina ny fiainantsika izany. Tena fampianarana meny tompo antsika androany ka andeha ho fehezitsika izany. Voalohany ho an'ny mpanota ny fanavotana satria maizina ao anatin'ny ota izy. Tsy mahalala na ny avy na ny havanany. Tsy mahalala n'Andriamanitra kory zay vonina hitsinjo azy. Fa ny fahotana no mamitaka ny fon'ny olona dia mandetika mihitsy mamono ny fiainany kanefa amin'izany indrindra no tsangan'i Jesosy. Izany fahazavany zao tontolo zao mitondra fahazavanaina. Izay manaraka ao izy tsy mba handeha amin'ny maizina fa hanana ny fahazavanaina. Fiainana mandrakizay izao na toko 9:20 zany. Zay ny fanavotana na vokatry ny fanavotana ataon'i Jesosy. Fahazavanaina. Izy mitarika anao, izy mamelona anao, izy mianao, izy manafaka anao, izy momba anao, izy miaro anao, izy miantoka anao enatrehan'Andriamanitra ray mandrakizay. Noho ny fanavotana ataon'i Jesosy. Rehefa zany ny maizina dia tonga mazava. Izay nitoetra atao amin'ny maizina sy ny antoro fahafatesana mahita ny mazava lehibe dia ny voninahitran'Andriamanitra mamonjy azy. Ny maty dia velona indray. Ny osa dia ho atanjahana izy. Ny kely hery dia omena hery be ho ny ten'Andriamanitra. Mpahiratina ny maso ny jamba, mpaladina ny sofiny marenina, dia hitsambikina tahaka ny dierany mandringa ary oby ny lehilahy mona. Izay atoko 5:3 zany. Eny, hoy ny mpaminany, atsangana ny efa rava hatry ny fony fahagola ary amboarina ny efa lao hatramin'ny fahiny dia ho avaozona indray ny tanàna rava. Izay efa lao hatramin'ny taranaka ela meteza avaozon'i Jesosy. Tsy hoe manana finiavana fotsiny androfo fa ny fanavotana zay omena anao ka hanavaozan'Andriamanitra tanteraka hatramin'ny tena hoe alala ny fiainanao, ny fanan'ny-sainao, fonao ny eritreritrao dia izy mamela ny heliko amin'ity androty. Zay no asa-panavotana zay ataony. Ka dia izao matoky zay ihany, maneke, mandraisa, mino ny asa fanavotana mba azonao miteny tokoa. Tahaka ny Joba raha nahita ny asa mahagaga zay nataon'Andriamanitra lendrika tamin'ny lalina sarotra indrindra fantatritsika ny tantaran'ny Joba. Raha iza kosa ho izy dia fantatry fa velona mpanavitra satria na ny vadiny aza ny teny taminy hoe zao ve natao hoe Andriamanitra ozy izy toa tsy mahavonjy anao aleo miala
Ray za fantatry fa vela mpanavitra na iza fahavalo manimotra anao na firy mety ho lavy eo akaikinao no ny fahasoavan'Andriamanitra no ny fanavotandiziny vidy anao dia ataony mitsangana ianao dia hiteny tahaka ny Joba tokoa hoe za dia fantatry fa velona ny mpanavitra ka aza takalo ny fomban'ny olona. Ny olona feno fahalemeny fa mijoroa tsara mivahara tsara mba ho jiro hitondra fanavotana ho an'ny hafa koa ianao. Ka ho asy ianao izay fa nahalala ny avo dehibe ataon'i Jesosy tokoa dia irantsika tendreny hoe mandehana anareo ambarao amin'ny rehetra ny renao hitanao tao amin'i Jesosy teto amin'ity toerana ity hoe mahiratra ny jamba afaka ny mandringa diovina ny boka malady ny marenina atsangana ny maty malahelo toriana ny filazany tsara. Zaho amin'ny ankonanao zaho amin'ny akaikanao zareo amin'ny mpiaramoninao zareo amin'ny firenenao iza ny jamba iza ny mandringa iza ny mila fitoriana ny filazany tsara iza ny marenina ka hivavahana mba anireny feo ka ho velona meo azy toreo aminy ambarao fa Jesosy Kristy no avitra dia ananana zany finoana zany mba hatateraka tenin'Andriamanitra hoe mba tsy ho very izay rehetra mino azy ho voninahitran'Andriamanitra. Mivavaka isika tompoko mahagaga indrindra ny fanavotana izay nataonao Jesosy fa fony mbola mpanota izahay dia maty hamonjy anay hanavitra anay hanafaka anay ianao. Ny ranao no mividiananao anay mpanota izay tena andevo amin'ny ota tsy mananjo tsy manamboninahitra tsy manatsafidy fa tonga kosa ianao zanaka hanafaka tokoa dia mpanavitra sy mpamonjy izao tontolo izao. Ampio iaona aminao marina ny fonay satria zany no anton'izao dinika resaka fampitakafatra izay ataonao sy ampanaovinao mba andrenesanay ny feon'Andriamanitra mba hitany masopana anay ny tsy fonao feno fitiavana anay dia hanana fahatsiarovateny izay iaiky tokoa mampanota anay nefa mandray amin'ny mpinoana ampatokiana ny famelan-keloka ary feno fa izay mino no vonjena ka ninninna lotony ninninna ratra-piainany ninninna entany dia afay ianao ny Jesosy satria ampy Jesosy ampy ny fahasoavanao ho voninahitr'Andriamanitra hatramin'izao mandrakizay. Amen.